anio alarobia faharoapolo ny volana May 2024. Ao anatin'ny fankalazana ny herinandron'ny fanahy masina. Iarahantsika amin'ny sampana Dorcas sy ny Fatomena ary hitondrantsika ny lohahevitra hoe ny fanahy masina no mampiray ny hina. Koa aminareo anery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina. Andehantsika hiara hitsangana hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiantsika ny Salamo 7:30. Salamo 7:30, andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Rehefa nahita an'izany tsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Hideranao amin'ny foko rehetra aho, eo anatrehan'ireo Andriamanitra no ankalazako anao. Hivavaka manandrify ny tempolinao masina aho, ka hidera ny anaranao no ny famindramponao sy ny fahamarinanao. Fa efa nomenao ny voninahitra ny teninao ho ambony ny anaranao rehetra. Tamin'ny andro nitarainako dia namaly ahy ianao, nomenao fahasahiana aho ka nisy hery ny fanahy. Jehovah, hideranao ny mpanjaka rehetra amin'ny tany, fa andre ny tenin'ny vavanao izy. Eny, hihira amin'ny lalàn'i Jehovah izy, fa lehibe ny voninahitry Jehovah. Fa na dia avo aza Jehovah dia mijery ny ambany toetra, ary mpiavonavina fantany eny lavitra. Amen. Hira fahaenina amby telopolo, andiny voalohany sy ny fahatelo. Ny asoavana, ny famatra, ny aina, ny fitiavana, ny vahoaka sesehena, zay mandrazo famonjena, no irery ilay famonjy Jesosy. Sonudera, zay nataony hambarao Jesosy dera, uderai na titini sasanyaza ni anarana malaza zauku saukalaza azire tesonudera desika hiara hivavaka. Isaoranay ianao ry Andriamanitra rainay. Isaoranay ianao no ny fitiavanao sy ny famindramponao izay omenao ivelomanay isan'andro. Isaoranay ianao no nanomezanao anay an'i Jesosy Kristy, zanakao, hamonjy anay amin'ny fahotanay sy ny faharatsianay. Isaoranay ianao Jesosy Kristy, ilay maty hamonjy anay, nisolo helokay, ary mbola nomenao anay koa ny fanahinao masina, izay tsaronay Tompo izany ankehitriny, fa ankalazainay ihany koa. Ianao fanahy masina ilay mampiray anay. Koa ankehitriny dia mitarianay mba hahaizanay manome voninahitra anao
anao izay telo izay iray. Izany vavaka izany dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay nampianatra anay hivavaka manao hoe: rainay eo izay any an-danitra, ho amasinana eny anaranao, ho tonga eny fanjakanao, ho atao eny sitraponao, ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Io anay io ny hanina sahaza ho anay, ary mamela ny helokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakafanahy, manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mahazo mipetraka isika. Tonga amin'ny fotoana hamakiana ny soratra masina isika, ka mialohan'ny hitsangana amin'ny mpanompony amin'izany dia ataontsika ny hira 770 amin'ny zato. Hira 770 amin'ny zato dia ny andininy voalohany sy ny fahaefatra. Soratra masina isika. Izany dia hitantsika ao amin'ny Ezekela toko 7:30 andininy voalohany ka hatramin'ny faha-4:10. Ezekela toko 7:30 andininy voalohany hatramin'ny faha-4:10. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tao amiko ny tanànan' Jehovah, ary ny fanahy no nitondran'i Jehovah nivoaka. Dia nipetrahany teo amin'ny lohasaha feno taolana, napetrahany tao amin'ny lohasaha feno taolana aho, ary nitondray nandehandeha teny amin'ireo izy, ary indreo betsaka dia betsaka teny amin'ny lohasaha ireo, ary indreo maina dia maina ireo. Ary hoy Jehovah tamiko: ry zanak'olona, moa mety ho velona ihany va ireo taolana ireto? Ary hoy izao: Jehovah Tompo ianao no mahalala. Dia hoy indray izy tamiko: mamina ny amin'ny ireto taolana ireto, ka ataovy aminy hoe: ry taolana maina, mihaino ny tenin'i Jehovah. Izao no lazain'i Jehovah Tompo amin'ireto taolana ireto: indro asiako fofinaina ianareo ka ho velona, ary asiako osatra ianareo ka ampaniriako nofo, ary hosaroniko hoditra ianareo, ary asiako fofinaina ianareo ka ho velona, dia ho fantatrareo fa izao ny Jehovah. Dia naminany aho araka izay efa nandidiny ahy, ary noho ny efa naminany aho dia injany nisy feo, ary indreo nihetsiketsika sady nifanantonantona ny taolana, samy nanatina ny taolana namany avy. Ary hitako fa indro naniry ny ozatra sy ny nofo, ary nisarona hoditra izy, nefa tsy nisy fofinaina tao aminy. Dia hoy izy tamiko: mamina ny amin'ny fofinaina, eny, mamina ny ry zanak'olona, ka ataovy amin'ny fofinaina hoe: izao no lazain'i Jehovah Tompo: manatona avy amin'ny rivotra 4 ry fofinaina, ka tsotsofa ireo voavony ireo mba ho velona izy. Dia namina ny araka izay efa nandidiny ahy aho, ka dia nidira ny fofinaina ireo ka velona. Dia nijoro tamin'ny tongony izy,
Marobe dia marobe tokoa. Dia hoy izy tamiko, ry zanak'olona, ireto taolana ireto dia ny taranak'Israely rehetra. Indreo izy manao hoe, maina ny taolanay, levona ny fanantenanay, tongotra izahay. Koa mamina ny ka ataovy amin'ny hoe, izao no lasain'i Jehovah Tompo, indro ny oloko, izao no hanokatra ny fasanareo, ary ampiakariko avy amin'ny fasanareo ianareo, ka hoentiko any amin'ny tanin'i Israely. Ka dia ho fantatrareo fa izao ny Jehovah. Raha manokatra ny fasanareo aho, ry oloko, ka mampakatra anareo hiala amin'ny fasanareo, ary ataoko ao anatinareo ny fanahy, dia ho velona ianareo, ary amponeniko any amin'ny taninareo ianareo, ka dia ho fantatrareo fa izao Jehovah no efa niteny sady nanatanteraka izany, hoy Jehovah. Romanina toko 9, andiny 5 ka hatramin'ny 17. Romanina toko 9, andiny 5 ka hatramin'ny 17. Fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatra ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra izay zavatra ny fanahy. Fa ny fihevitra ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitra ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana. Satria fandrafian'Andriamanitra ny fihevitra ny nofo, fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy, sady tsy hanan-kory izany. Ary izay eo amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ianareo tsy eo amin'ny nofo, fa amin'ny fanahy, fa ny fanahin'ny Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy, dia tsy azy izy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty any aza ny tena noho ny io, dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Ary ny fanahy izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty mamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ary amin'izany ry lalahy dia mpitrosa isika, tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo, fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty, fa raha ny fanahy no hamono anareo ny asa ny tena dia ho velona ianareo. Raha hitsangana antsika maka ny filazantsara. Filazantsara ao amin'ny Jaona toko 9, vakiana amin'ny andinin'ny 17 ary atsahatra amin'ny andinin'ny 17. Jaona toko 9, vakiana amin'ny andinin'ny 17 ary atsahatra amin'ny andinin'ny 17. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino no manana fiainana mandrakizay. Izao no mofinaina, ny razanareo mihinana ny manatany amin'ny efitra nefa mafy ihany. Ity no mofo izay midina avy any an-danitra, mba tsy ho faty izay mihinana azy. Izao no mofo velona izay midina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary ny mofo izay homeko dia ny mofo ho fiainana izay tontolo izao. Dia nifanditra ny Jiosy ka nanao hoe, fataon'ilay io ahoana re no fanomeny nofony ho antsika, fa hoy Jesoa taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy mihinana ny nofon'ny zanak'olona sy misotro ny rano ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Izay mihinana ny nofo sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary izao hanangana azy amin'ny farany. Fa ny nofoko no tena fihinana, ary ny rako no tena fisotro. Izay mihinana ny nofo sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko, ary izao kosa ao aminy. Ary tahaka ny nanirahany iray velonay, ary izao koa velona amin'ny iray, dia tahaka n'izany koa izay mihinanay no ho velona amiko. Ity no mofo izay midina avy tany an-danitra, tsy tahaka ny razana izay mihinana nefa mafy ihany, fa izay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Izany teny izany no nolazainy tao amin'ny sinagoga raha nampianatra tao Kapernao izy. Koa maro tamin'ny mpianany no nandre dia nanao hoe, sarotra izany teny izany, iza no mahay izany?
Ary fantatry Jesoa tao am-pony fa nimonmonina tamin'izany ny mpianana, ka dia foy izy taminy. Mahatafotoina anareo va izay? Maika raha mahita ny zanak'olona miakatra ho any amin'izay nitoerany taloha ianareo. Ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoa. Na inona ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy mpiainana. Ray masina aho, manamasinana ny fahamarina, fanompiana ny fahamarina. Mbola ho ampitombona amintsika tany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy ary fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Andro faha-efatra isika androany amin'ny herinandron'ny fanahy masina, dia hibanjinantsika ny lohahevitra miaraka amin'ireto sampana Dorcas sy ny katekomenina ireto, ny amin'ny lohahevitra manao hoe ny fanahy masina dia mamelona ny maty. Fanahy masina dia mamelona ny maty araka ny fandarana moa dia fampianarana no atao rehefa ohatran'izao, dia sady fampianarana zany izy ity no toriteny fampirenam-pinoana rahateo ihany koa. Ny olombelona dia misy ny mandrafitra anazy singa maha-olombelona ny olombelona. Ny olombelona anankiray dia misy ny atao hoe saina, tena ary fanahy. Saina, tena ary fanahy. Dia ny perikopa rehetra izay mivakintsika teo, na ny tany amin'ny Ezekiela, na ny tany amin'ny Romanina, na ity Jaona izay nivakiana farany teo ity, dia miresaka ny amin'izany saina, tena, fanahy izany avokoa. Raha tsy izay rentsika fotsiny ny Ezekiela teo miresaka ny amin'ilay taolana sy ny ohatr'izany, taolana mifanantona, dia ohatr'izao izay fanoharana, entina nanoharana ny Israely tamin'izany fotoana izany tany amin'ny fahababoana. Izy ireo izay velona tamin'ny vatany fotsiny, ny sainy fotsiny tao, fa ny fanahiny dia tahaka ny hoe tonga amin'ilay fitentsika malagasy ilay hoe very fanahy mbola velona izy ireo, satria tany an-tanin'olona tsy afaka nanao na inona na inona, tsy afaka nivavaka. Izany no tena naoriny jiosy tamin'izany fotoana izany, ilay hoe tsy afaka manao famompom-pavahana, izany hoe tsy ohatratsika hafa firenena, tsy ohatratsika malagasy izany hoe faly mihitsy ny rehefa mikatona ny fiangonana alahady hoe tsy mivavaka rehefa alahady. Fa ny an'ny jiosy izany tamin'izany fotoana izany dia hoe mafy aminy mihitsy, izany hoe tsy misy famompom-pavahana izany, mafy aminy, izany hoe tsy afaka manompo an'Andriamanitra izany. Dia izay izany reto zanak'Israely reto tamin'izany fotoana izany, dia hoe very fanahy mbola velona izy ireo tany ampahababoana tany. Dia hoe tahaka ny hoe olona mandehandeha fotsiny, izany hoe tovy amin'ny biby izany, izay mampiavaka antsika olombelona amin'ny biby manko. Ny biby dia manana vatana, na hoe nofo itsika, ary manana saina ihany koa. Fa ny mampiavaka antsika amin'ny biby dia manana fanahy. Io fanahy io ilay
resahana eto ilay fanahy ilay zay hoe fanahy masina no mamelona ny maty, zany hoe mbo tsisy an'ilay fanahy zany ka itsika dia manino maty isika. Ary izany dia efa tonga dia mampitodika antsika sahady ny any amin'ny tantara, any amin'ny famoronana ary havana malala. Rehefa namorona ny olombelona Andriamanitra dia nivolavolainy ny tanimanga, dia tsy hoe nivolavolainy dia izay fotsiny dia napetrany teo, fa nasiany inona? Nasiany fofinaina. Ilay fofinaina ilay resahany eto, ilay fanahy, fofinaina mahavelona. Dia raha mijery moa tsika any amin'ny testamenta taloha rehefa miresaka any amin'ny hoe fanahy io, na hoe fanahy masina io, dia misy teny hebreo izay manambara anazy hoe roa zay. Dia hoe roa zay dia midika hoe rivotra, vent na souffle. Dia iny zany ilay fofinaina izay nomen'Andriamanitra ny olona tamin'izany fotoana izany. Dia io mitoetra ao anatin'ny olona, io ilay fanahy mitoetra amin'ny olona. Fa inona moa no nahatonga ny hoe rehefa maninona ny olona ny hoe tsy maintsy omena ny fanahy masina indray avy eo? Satria efa araka ny fampianarana izay hitantsika hoe tsika misafidy, mena an'ilay safidy malalaka tsika na ilay hoe libre arbitre. Dia ilay hoe afaka misafidy izay tiantsika atao, dia lasa ilay fanahy ao amintsika, ilay fanahy masina ao anatintsika lasa mandefitra, lasa tsy miasa amintsika intsony. Izany hoe misy professeur anankiray izay nampianatra anay dia izao izy hoe tahaka ny chambre à air na pneu, satria ilay fanahy rivotra, ka io pneu io rehefa tsy ampy rivotra dia maninona? Lefilefika, tsy afaka mananona mitongilangilana hatramin'ny fiara izay hoentiny. Dia lasa ohatr'izany zany tsika rehefa tsy ampy tsara ilay fiasan'ilay fanahy ao anatsika. Ao ihany ilay fanahy fa tsy ampy. Dia izany mahatonga antsika hoe tsy maintsy tezaina mandrakariva mba handray fanahy masina, mba ho velona isika. Dia tahaka izany dia hitantsika ny tany amin'ny Ezekiela teo fa mazava be. Fa andeha tsika hiditra aty amin'ny filazantsara araka ny jaona no angalantsika an'izao afatra izao. Raha mijery ny filazantsara araka ny jaona isika ry havana dia miresaka mihitsy ny amin'ny hoe fanahy mahavelona io izy. Ny fanahy mahavelona fa ny nofo izy dia tsy mahasoa na inona na inona raha mijery tsika ny amin'ny 7:30 avy hatrany, satria any no tena iresahana an'io. Ny fanahy mahavelona, ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana, fanahy sy fiainana. Dia inona moa ilay hoe fanahy mahavelona io? Ilay fanahy mahavelona ozy izy dia ny fanahy izay nolazaiko taminareo dia ny fanahy mahavelona, ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Ary ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Ny teny dia fanahy. Izay zany izao ny zavatra hitantsika eo. Ny teny dia fanahy sy fiainana. Izany hoe ilay teny nambara zany dia fanahy mihitsiny. Ary io fanahy io, raha jerentsika dia any amin'ny jaona toko voalohany andehany, jerentsika ny jaona toko voalohany. Filazany tsara araka ny jaona toko voalohany. Ndeha raha antsika mamaky izany. Jaona toko voalohany, andininy voalohany eo. Tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Ao eo zany izao dia hitantsika tsara ilay izy. Ny teny ozy izy eto, eto amin'ilay 7:30 ilay mivakintsika tamin'ny perikopy teto hoe ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Fa marininy ary amin'ny jaona toko voalohany fa ny teny dia inona? Ny teny dia Andriamanitra. Ny teny fanahy, ny teny dia Andriamanitra, izany hoe mitovy izany ireo. Ny teny Andriamanitra, ny fanahy Andriamanitra, ary iza ihany koa? Jesosy Kristy ihany koa dia mbola Andriamanitra. Dia andeha an'izay vavahantsika an'izay ilay perikopy. Misy zavatra mifamatipatitra be zany ao anatin'io afatra sy fampianarana nolazain'i Jesosy Kristy. Ary io mahatonga an'ireto fariseo, mahatonga an'ireto vahoaka reto vahoaka jiosy izay niaraka tamin'ireto nisalasala ary niteniteny foana mihitsy ny ary. Rehefa avy eo hitantsika misy mifanditra ny jiosy ka nanao hoe ataon'ilay io ahoana ny fanomeny nofo no antsika,
satria zavatra famatoparitra be tsy hita izay fomba nanazavana anazy. Dia izao ry havana andeha aka loha hevitra anankiray tsika dia izao hoe izay mino no manana fiainana, izay mino no manana fiainana. Mino aniza le tedavina ilay mino any Jesosy Kristy mazava ho azy zany. Eny 1:15 anie no hojerentsika. Ozy izy ny 1:15 manao hoe izao no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary mofo izay omeko dia ny nofoko ho fiainan'izao tontolo izao. Taizany nahainoanareo an'izany teo izany matetika rehefa manino? Rehefa amin'ny fanasan'ny tompo, izany hoe mistery amin'ny resaka fanasan'ny tompo mihitsy izany ty resaka ety. Ny fanasan'ny tompo izany kay dia mahavelona antsika. Dia izany indrindra no mahatonga an'ity fandaharana natao androany ity hoe nampiarahana mihitsy ny amin'ilay Dorcas izany ilay sampany efa eo ihany fa nampidirina ilay katekômena, satria miomana ny amin'izany hoe fanasan'ny tompo izany. Satria izy ireo koa dia ilaina handray an'ilay fahavelomana, ilaina handray an'ilay fahavelomana. Izay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Ilay hoe mihinana izay resahany eto, raha jerena ny io matoan-teny io dia milaza asa tsy miverimberina fa hoe indray mandeha ihany. Izany hoe tahaka mampianatra antsika izany hoe rehefa mpandray fanasan'ny tompo ianao, rehefa niombon-databatra tamin'ny tompo ianao, dia manino? Tsy tokony hiverin-dalana intsony, tsy tokony hiverin-dalana intsony. Izay mihinana ity mofo ity, izay ny dikan'io teny io. Rehefa jerena ny tanisana ny verbe, hoy tsika miteny frantsay, rehefa jerena dia izay no hevina. Tsy miverimberina izany, fa tena hoe indray mandeha. Rehefa mpandray fanasan'ny tompo indray mandeha ianao, dia mpandray fanasan'ny tompo mandrakizay, fa tsy misy intsony hoe mpandray fanasan'ny tompo niongana, tsy misy intsony hoe mpandray fanasan'ny tompo miverin-dalana dia lasa miverina ho jentilisa. Satria ilay inona? Ilay finanana an'ilay mofo velona, finanana an'ilay Jesosy Kristy, fandraisana an'ilay Jesosy Kristy. Izay eny izy, tsy hoe ianao hihinana an'ilay tenany hoe io ilay vatan'i Jesosy Kristy, io no hohaninao, fa fandraisana anazy ny ho atongavanao. Izao ny mofo velona izay midina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, velona mandrakizay. Izay mandray an'i Jesosy Kristy, izay mihinana an'i Jesosy Kristy, dia hitantsika hoe hamarinina amin'ny alalan'ny fandraisana fanasan'ny tompo eto ilay amin'ilay mofo aseho, ilay famantarana izay aseho eto iny, dia manambara ny amin'ny tenany Jesosy Kristy. Ary mofo izay omeko izy dia nofo ho fiainan'izao tontolo izao. Tenany mihitsy ny nomeny ho antsika mba ho fiainan'izao tontolo izao. Dia ilay tenany izay nambarantsika tary, ilay tenany Jesosy Kristy, izay mifandray amin'ilay hoe teny, mifandray amin'ilay hoe fanahy, mifandray amin'ilay hoe Andriamanitra. Izany hoe mandray an'ilay fanahy tsika, mandray an'ilay Andriamanitra tsika, mandray an'ilay teny tsika. Ireo izany tsy maintsy miaraka foana vao ho velona ny mpino anankiray. Dia vokatra amin'ny fampianarana izany nampifanditra an'ireo jiosy ka nanao hoe ataon'ilay io ahoana re no fanomeny nofony ho antsika. Mamaly Jesosy eo amin'ny 1:17 hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rany ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Tsy manana fiainana ao aminareo. Inona ilay fiainana lazaina? Ilay fiainana lazaina dia ilay tsy ity fiainana lazaina tsy eritreretintsika amin'ny ankehitriny ity, fa ilay fiainana ao ambadiky ny fahafatesana. Satria maninona izany hoe tsy manana fiainana ianareo? Inona mahatonga an'i Jesosy miteny an'izany? Mahatonga an'i Jesosy miteny an'izany dia maty ireto vahoaka jiosy ireo na ny Israely misy maty izy ireo. Inona mahafaty anazy? Maty izy ireo satria tao anatin'ny fiainana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Maty izy ireo satria hitantsika fa na i Jesosy ary eto anie dia tsy noekeny, tsy noraisiny. Ary hitantsika fa hoe voateraka mihitsy ny Jesosy dia efa nenjehany jiosy, natao izay fomba rehetra andriganana anazy.
Zany hoe tsy manaiky, tsy mandray an'ilay teny, tsy mandray an'ilay fanahy, tsy mandray an'ilay Andriamanitra. Izay Jesosy Kristy ary. Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, ary Andriamanitra fanahy masina. Sarotra zany teny zany, ary zany mahatonga an'ilay jiosy sahirana ihany mandray an'ilay izy. Sahirana mandray an'izany. Raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rano ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rano kosa izy no manana fiainana mandraka izay. Io ilay izy io. Dia izany ilay mahatonga ilay mistery any amin'ny fanasan'ny Tompo izay resahantsika teo. Tsy maintsy mandray ny mofo, mandray ny nofo, mihinana misotro ny rano Jesosy isika raha te hanana ny fiainana mandrakizay. Dia izay ilay mahatonga antsika hoe velona. Ry havana malala isika olombelona dia tahaka izao. Maty isika noho ny fahotana izay iainantsika. Maty isika noho ny fahotana izay iainantsika. Isika dia nohariana ho tahaka ny endrik'Andriamanitra, ho tahaka an'Andriamanitra mihitsiny. Fa ny amin'ilay safiditsika dia ny safidy ny anaradian'ny Satana isika dia lasa niala tao amintsika ilay toetra n'Andriamanitra. Hitantsika ny nandroasana, lasa nahavoaroaka ny Adama sy Eva tany amin'ny sahedena. Dia lasa mety maty isika. Dia izany mahatonga an' Jesosy tsy maintsy mamerina antsika, satria izay ilay fitiavany. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, mba tsy hahavery antsika ho mandrakizay. Dia tian'Andriamanitra zany tsika ho velona, dia tsy maintsy mandeha mandray an' Jesosy Kristy. Na dia miaina ara-batana ary ny olona dia hoe mety maty ara-panahy. Izany hoe tsika ireo zany dia tadidio fa velontsika, ary fantatsika fa velontsika raha ny ara-tsiansa sy ny fijerentsika fa mety maty ara-panahy tsika. Dia ilay hoe maty ara-panahy dia hoe lavitra an'Andriamanitra. Toetra ny olona lavitra an'Andriamanitra ny atao hoe maty ara-panahy. Ozy izy ny Efesianina 2:1 manao hoe ary ianareo dia novelominy fony mbola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo. Ianareo dia novelominy, zany hoe novelominy Jesosy isika tao anatin'ny fahotana. Dia izany mahatonga antsika atsoy ny mandrakariva, izany mahatonga antsika taon'ny mandrakariva hiverina. Izany mahatonga antsika ne midododo tahaka an'io hoe na maizina ny andro na efa be ny zavatra tokony ho atao any an-tanàna, fa aleo mafoy tena makaty am-piangonana noho ny fitarihan'ny fanahy masina antsika, ahazoantsika an'ilay fahavelomana mandrakizay izany. Ary noho ny fitiavan'i Jesosy Kristy atsika mahatonga antsika tarihiny mandrakariva hanompo azy. Miota hoy aho taminareo teo no nampisaraka ny olona tamin'Andriamanitra. Ary rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona dia very. Inona avy ireo very tamin'izany? Very tao amintsika ny fiadanana. Fiadanana izay resahana raha ny amin'ny testamenta taloha dia manambara ihany koa fihavanana. Very ny fiadanana, very ny fihavanana, very ny fahasambarana, very ny fahamarinana, very ny famonjena. Fa zaho noho i Jesosy Kristy ny mbola matoy izao atsika. Dia hita ihany koa eo ilay hoe ny nofontsika dia tsy mahavelona antsika, satria manino? Ny nofo dia mety maty ihany, ary io no hijanona eto ambonin'ny tany. Fa ilay fanahitsika kosa no andeha hiaraka amin'ny Jesosy. Ilay fanahitsika, ilay fanahy tsy mety maty, satria ilay endrik'Andriamanitra izay tsy mety maty, dia iny no hiatrika an'ilay fiainana mandrakizay riavana. Dia tahaka izany ny amin'ilay fahavelomana, izay mino no manana fiainana, izay mino no velona, izay mino an' Jesosy Kristy, izay mandray an' Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo, mandray an' Jesosy Kristy ilay nandefa ny fanahy masina no velona. Ny afatra faharoa dia ny hoe ny fanahy masina no mamelona sy manavao ny olona. Ny fanahy masina no mamelona sy manavao
ny olona dia mivalam-parantsika an'izay le 17 teo. Izy le 17 hoe ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Ny fanahy masina ry havana no manome fiainana ho antsika olombelona. Hitantsika izany, rofo mitohaka amin'ny tendantsika. Ny fanahy masina no manangana amin'ny fanahy maty ary manadio ny fotsika, manavao ny saina, satria izay ny endrik'ilay fanahy masina, izay ilay parakleta. Manavao, mitari-dalana, mampianatra antsika amin'ny marina rehetra ary mampiray antsika amin'Andriamanitra io fanahy masina eo. Ozy izy ny Romanina 9:1 manao hoe ary ny fanahy izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an' Kristy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty koa amin'ny fanahy. Tsara zany. Raha ny fanahy izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an' Kristy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty koa amin'ny fanahy. Izany hoe ilay nanangana an' Jesosy Kristy tamin'ny maty dia tsy iza zany fa ilay Andriamanitra, ilay fanahin'Andriamanitra, Andriamanitra ray. Dia raha izay no mitoetra avelantsika zany, hitoetra ao amintsika dia tadio fa izy ihany koa ny hamelona n'io tenantsika, hamelona n'io fanahintsika izay maty io ho tahaka an' Jesosy Kristy. Dika izany ry havana vazaha, ilay fanahy izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty io dia mbola miasa ao am-pino ankehitriny. Mbola miasa ao am-pino, ary hitantsika ny miasa amin'ny fanahy masina eo am-pino. Hitantsika ireny tany amin'ny asan'ny apôstôly tamin'ny perikopy famaly ireny, tamin'ireo apôstôly izay notarian'ny fanahy masina, natanteraka an'ireny asa-panompoana marobe sy fijoroana vavolombelona, na ny ahon-tena no martiry sy ny fanoloran-tena isan-karazany amin'ny fitoriana filazan'ny tsara ireny. Ireny ilay zava-dehibe ny amin'ny fananana fanahy masina. Ary ny valim-pitiany ireny dia fahavelomana mandrakizay. Ho ihany koa Jesosy any hoe ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Izany hoe rehefa miditra ao am-po izany io tenin'Andriamanitra io dia lasa miteraka finoana. Ary io ilay finoana io no manazava ny saina. Ary io saina io no manova ny fiainana. Ary io no mampifono maty ara-panahy. Rehefa miditra ao am-po ny tenin'Andriamanitra dia miteraka finoana. Ary rehefa tonga aminao finoana dia lasa manazava indray io ny sainao. Dia izay ilay mahatonga ilay fibebahana. Ilay fibebahana anie dia izao any. Ny olona rehefa mibebaka dia misy ny anankiray hoe miova fo. Misy ny hoe miova fo. Dia io fiovam-po io, ny olona raha miova fo tsy voatery hoe manara-dian'Andriamanitra izy rehefa miova fo. Fa mety miova fo izy dia tsy manao ratsy intsony, fa tsy tapa-kevitra ny anara-dian'Andriamanitra. Fa izao, mila mihitsy ny olona rehefa mibebaka miova saina. Dia izay ilay avy amin'ilay hoe miteraka finoana dia manazava ny saina. Miova saina, ahoana ilay hoe miova saina? Izany hoe rehefa miova saina ny olona dia lasa ny ataony rehetra miova daholo, ny ataony rehetra. Satria raha mifono fotsiny ny ova, tsy afaka hiova mihitsy ny saina io. Satria ny saina no mitarika ny lalaka-leny. Dia tahaka izany, izay ilay fibebahana. Dia izany no mampitonga an'ilay hoe fifoazany maty ara-panahy noho ilay fidiran'ilay fanahy masina ao amin'ny olona. Ohatran'izany ry havana ny amin'ny fitsanganan'i Lazarosy tamin'ny maty rehefa niantso azy Jesosy. Dia ohatran'izany ihany koa i Petera rehefa niraisy ny fanahy masina. Ary tahaka izany ihany koa i Paoly, na dia mpanenjika fivavahana aza taloha rehefa natsoin'i Jesosy izy, natsoin'ny fanahy masina izy dia lasa inona? Lasa mpanaradia amin'ny Jesosy. Izany hoe tsy misy olona mafy loatra ka tsy afaka hovain'ny fanahy masina izany. Na hoe olona mafy saina ka tsy ho afaka hovain'ny fanahy masina. Niza zany olona.
mafy saina. Na dia efa maty ary dia mbola afaka atsangana. Lasa oso mafy fanatsangan'i Jesosy. Petera saritahotra. Fa rehefa niasa tao amin'ny fanahy masina dia nanana hery izy nitorina filazany tsara. I Paoly mpanenjika fivavahana fa lasa nanara-dia an' Jesosy. Azao ihany koa ry havana hoe ny fanahy masina dia mamelona amin'ny fiangonana. Fiangonana izay tenan'i Kristy mety ambonin'ny tany. Izany hoe rehefa tsy ao ny fanahy masina dia maty ny fiangonana. Ritra ny amin'ny fanahy-pon'ny mpino. Rehefa tsisy fanahy masina intsony mitarika ny mpino dia mety ho ravatra amin'ny fiangonana. Ritra ny amin'ny fanahy-po ao anatiny izay manara-dia an'i Kristy. Ka lasa fombafomba sisa ny fanompoana mahatonga fiemorona. Fa rehefa miasa ao ny fanahy masina dia lasa velona indray ilay finoana, velona ilay fiainam-bavaka ary mahatonga fiovavam-po. Mahazo hery vaovao indray ny kristianina. Tany amin'ny Ezekely 7:30 tany dia hitantsika eny amin'ilay hoe taolana maina io. Dia hitantsika hoe velona izy rehefa niditra tao aminy ny fofinain'Andriamanitra. Ilay fofinaina iny hoe anambara hoe iny ilay fanahy masina resahana iny. Ny fanahy masina anie dia izao hoe tsy hita amin'ny masonao izany fa rivotra. Rivotra ny fanahy masina. Misy mahita rivotra ve tsika eto? Nefa tsika maheno hoe izany fa misy rivotra mitsoaka, izany fa misy rivotra miditra any amin'ny olontsika. Dia izay ilay fanahy masina. Io ilay nanangana ilay taolana resahana any, fa fanoharana moa io. Io ilay nahatonga ny Israely indray nanana fanantenana vaovao ka nanana ny hery ary nahatonga anazy rehefa tafavoaka tany amin'ny fahababoana dia nandeha lasa nanangana indray ny amin'ny tempoly izay efa rava. Izany koa ry havana no ataon'ny fanahy masina ho an'ny olona izay kivy. Izany hoe misy ny olona izay potika amin'ny fiainany. Misy ny olona dia tena hoe reraka am-panahy mihitsy. Fa zaho ny fanahy masina no avelao anangana anao amin'izany fahaviana. Izany dia ahoana ry havana no andraisana io fiainana avy amin'ny fanahy masina io? Ahoana ny fomba andraisantsika an'io? Dia izao, tsisy afa-tsy ny finoana an' Jesosy Kristy irery ihany. Hoy Jesosy Kristy ao amin'ilay Jaona 1:9 eo amin'ny andininy 7:70. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino no manana fiainana mandrakizay. Izay mino no manana fiainana mandrakizay. Izany hoe ny finoana an' Jesosy Kristy irery ihany izany no varavarana idirana amin'ilay fiainana mandrakizay. Ary ilay fiainana mandrakizay dia taddio fefa satarina dininy ankehitriny fa mbola ho avy ihany. Satarina ho diny amin'ny ankehitriny fa mbola ho avy ihany koa. Izay ilay fiainana mandrakizay. Manomboka ety ianao dia efa misakatra amin'izany. Ary finoana an' Jesosy Kristy no iainanao amin'izany. Fa manaraka ihany koa dia manaiky ho tarihin'ny fanahy masina. Izany hoe tsy ampy izany mino fotsiny fa tena ilaina ny manaiky ho tarihin'ny fanahy masina sy ho vain'ny fanahy masina. Ny fonao sy ny sainao manontolo. Tsy ampy fotsiny izany hoe miova fo dia izay fa mila miova fisainana mihitsy ny tsika. Io ilay fibebahana marina izay nresahantsika tao. Ary farany dia ny hoe mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Mila mitoetra amin'ny tenin'Andriamanitra, mila mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra isika satria ilay tenin'Andriamanitra no azahoantsika izany finoana izany. Finoana dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra na ny toro-teny izany ilay hamafisana sy fantsihana ao am-pontsika foana. Raha tsy ho fanerasera sy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra io izany tsika tsy afaka mihitsy ny ino an'izany Jesosy Kristy izany. Tsy afaka mihitsy ny andray sy ho tarihin'izany fanahy masina izany. Tsy afaka mihitsy ny ho velona ara-panahy, tsy afaka mihitsy ny hatanjaka amin'ny finoana.
Ny afatry Jesosy izay nomena antsika teo izany dia manambara fa ny olona dia maty ara-panahy. Fa raha tsy eo amin'Andriamanitra izy dia tsy ho velona. Raha tsy eo amin'ny fanahy masina izy tsy ho velona. Ary raha tsy ao amin'ny Jesosy Kristy izy dia tsy ho velona, tsy hanana ny fiainana mandrakizay. Fa ny fanahy masina no manome aina ao antsika. Ary Jesosy ilay arahintsika, ilay mahatonga antsika mitonina ho kristianina, izy ilay mofo velona. Ary ny fanahy masina no mampiditra an'izany ho fiainana ao anatintsika. Izao izany dia fanahy masina no mampafantatra antsika indray an'izany Jesosy. Tonga teto amintsika izy, tonga teto dia izy moa tonga tao amin'ny azy, fa ny azy tsy nandray anazy. Iny lasa iny izy. Fa ny raha indray fanahy masina mba ho amintsika ankehitriny dia misaotra anazy tsika. Ny amin'izany hoe fanahy masina izany mampafantatra anazy ilay famonjena. Fa izao mbola ho avy izy handray antsika. Manomana toerana ho antsika izy ankehitriny, fa mbola ho avy izy handray antsika. Dia miomany ianao handray an'izany fiainana ao anaty fahavelomana. Mba ialana ao anatin'izao fiainana fahafatesana izao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho amintsika kosa izany nafatra izany. Amen. Iara hivavaka isika, tsy mitsahatra ny misaotranao izay ry Andriamanitra tomponay io, noho ny sitraponao nomenao anay tamin'ity anio ity. Sitraponao izay milaza aminay fa izahay dia noharianao ho vatana, saina, fanahy, ary nomenao safidy malalaka izahay. Kanefa Tompo, dia nisafidy ny lalan-diso izahay, ary nanao izay tianay, hany ka nandefitra ilay fanahy izay efa nomenao anay tato anatinay. Mifona aminao izahay ary mamindrafo aminay. Meteza ianao fanahy masina, hanangana anay indray, hanome anay ilay tena fiainana, hahaizanay mandray an'i Jesosy Kristy ilay mofo velona, hanananay fiainana mandrakizay. Dia apetraka eo aminao ny fiainanay rehetra izay mbola omenao anay. Mivavaka aminao izahay ho an'ny isam-batan'olona. Jereo amin'ny indra fonao Andriamanitra, ary aza mahafoina masaraka anay ianao fanahy masina, fa mitarianay mandrakariva amin'izay rehetra ataonay. Vavaka izahay ho an'ny fiangonanay, ho an'ny sampana. Sao dia mba izahay izao tokoa Jesosy no maty, mahatonga ny sampana tsirairay mitongilangila, tsy miorina marina araka ny teninao. Dia samy handiny tena izahay rehetra, ka handray araka izay tandrify azy avy. Vavaka izahay ho an'ny fiangonanao. Aoka mba ho fiangonana miorina marina araka ny sitraponao, ka ho fitaratra eny anivon'ny fiarahamonina fa manana anao Jesosy Kristy ilay velona, ilay efa nisafidy anay ary nanangana anay tamin'ny maty ihany koa. Vavaka ho an'ny firenenay. Jereo Jesosy ity firenena malagasy ity. Aoka iorina marina ny finoana ianao, ary apetraka eo am-pelatananao ny ho aviny rehetra. Ny fivavakay Andriamanitra dia tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Sangana antsika ry havana handray ny teny famelan-keloka izay omeny Tompo ho antsika. Ry havana malala, ny Tompo Andriamanitsika dia Andriamanitra mamindra fo. Andriamanitra tiantsika izy ka mamela antsika mandrakariva. Ankehitriny ary dia raiso amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana ny famelan-keloka izay tokony Tompo ho amintsika. Hoy ny Tompo amintsika,
Jehovah dia okaiky n'izay rehetra miantso azy, dia izay rehetra miantso azy marina tokoa. Anefa izay riny matahotra azy izy, ary hainy fitarainany ka hamonjy azy. Amen. Fambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary havana, fa voavelany elokareo noho ny anaran'ny masina miderany tompo. Sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona amin'ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Izao isika dia tonga eo amin'ny fotoana fanoloran-tena amin'ny alalan'ny rakitra. Ataontsika mandritra izany ny hira 5:telopolo ka hajanona rehefa vita ny rakitra. 5:telopolo. Saotra an'Andriamanitra isika ry havana fa tanteraka ny fizarana voalohany.
ary hiditra amin'ny fizarana faharoa indray isika izao. Koa mandritra ny fiakaran'ny sampana handray anjara amin'izany dia ataontsika mihira 1:23 mandra-piomakoman'ireo sampana. Move vita fihavanana.
ato fehizo.
Faly miarabantsika rehetra izay mpikavana katekômena hanolotra tantara seho vetivety tsy lavalava ihany dia mikasika ny tantara izay efa fantatritsika ao amin'ny baiboly momba ny Saoly izay niova ho Paoly. Dia jereva finaritra tompoko. Ny fanahy masina dia mamerina ny maty. Ary raha tonga izy dia hampanaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Jaona 9:9. Tany Damasy, misy lehilahy natahoran'ny kristianina rehetra, i Saoly avy any Tarsosy. Tanjona iray ny tao an-tsainy, hitady sy hisambotra ireo mpanaraka an'i Jesosy Kristy. Zaho reto Jesosy Kristy ny tompoko sy mpamonjy. Tena Jesosy Kristy tokoa ny lalana azy fiainana ary fahamarinana. Tena miendrika hoderana sy voninahitra izy amin'ny iza ilay niteny Jesosy teo? Ianao koa miaramila sambory reo. Zaho tsy mahalala an'izany Jesosy zany akory. Marenina tiaraka amin'ny zareo teo koa. Zaho tsy mahalala an'izany. Katrao koa izy. Velinaina nefa maty ara-panahy tokoa i Saoly. Tahaka ny firedaredan'ny masoandro ny fahatezerana mameno ny fony amin'ireo kristianina. Hevitra ny tena no mpiaro ny marina izy, kanefa Jesoa ilay fahamarinana mihitsy no toerany. Iny izy hanenjika ireo mpanaraka an'i Jesosy Kristy iny anefa dia nisy hazavana lehibe tsy hatohaina namely avy any an-danitra. I Jesosy Kristy no niseho taminy ary nisy feo avy any an-danitra. Saoly, nahoana ianao no manenjika? Izao no Jesosy izay enjehinao, fa mitsangana ka makanesa ho any amin'ny tanàna dia ho lazaina aminao izay mety ataonao. Tamin'izany fotoana izany dia potika ny avinaviny Saoly. Tsy feo fotsiny reny fa antson'Andriamanitra hanova ny fiainany mandrakizay ka lasa apôstôly Paoly izay natanjaka indrindra tamin'ny fitorian'ny filazantsara. Nitety tanàna maro izy, nitory tamin'ny Jiosy sy Jentilisy, nitondra hafatra iray tsy mety maty. Ao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany no misy ny fiainana. Tanatin'ny fiovan'i Saoly, ny fanahy masina no nitoetra taminy, no nampahafantatra, nampahalala ary nampitia azy an'i Jesosy Kristy. Tsy ny herintsika samy rery no ahafantarantsika an'i Jesosy, fa ny fanahy masina no manokatra ny fontsika ahita azy. Fa voasoratra hoe, ary tsy misy olona mahay manao hoe Jesosy ny tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Korotianina 1:12-13. Ny fanahy masina ihany koa no mampibebaka antsika, ny fotorotoro sy ny fanenenana ao anatintsika rehefa manota isika dia noho ny fisian'ny fanahy masina miasa ao anatintsika. Ary raha tonga izy dia hampanaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Jaona 9:9. Koa ianoa ny fanahy masina izay miresaka amintsika dia amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay vakiana, izay ianoana dia ny toriteny sy fampianarana samihafa araka an'Andriamanitra.
Hoy Jesoa, fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay raha indray amin'ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Jaona 4:12, 9:20. Van'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen.
Taran'Andriamanitra tsika ry havana ny amin'ny fahataterahany foana misaotra an'ireto renintsika Dorcasy sampana velona atao amin'ny fiangonana mandeha hitoraka mafy be tsika ho an'azy ireo. Dia misaotra ihany koa ny katekômena izay fikambanana velona atao amin'ny fiangonana dia koa tsika hitehaka ho azy ireo. Ary farany amin'ny misaotra antsika fiangonana ihany koa izay fiangonana velona atao amin'ny fiangonana tehaka mafy be tsika ho azy ireo. Fandaharam-potoanantsika ny amin'ny rahampitso izay iombonantsika amin'ny lohahevitra izay manao hoe ny fanahy masina no mariky ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Ao anatin'izany dia misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo miditra amin'ny 9 ora hariva tahaka mahazatra ihany tsika, izay iombonantsika indray amin'ny fikambanan'ny olona sy ny dekona. Dia manasa antsika hatrany ho tonga maro hianentana an'ireny namantsika ireny tia hiombona ho amin'izany fanompoana rahampitso izany. Raiso amin'ny finoana ary nitsodrano izay atolotra anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fa ho tanteraka aminareo izany. Ny Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy tanteraka, ka aoka rovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo. Ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoko izay niantso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Mipetrara ry havana mivavaha mangina. An'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia mandehana ny fifalian'ny tomponao izao.